ampifaliana riavina malalina zao tsika miona toy zao indray a ny am'ty sabotsy menitompo atsika ty zao tsika miara-paly amaranana ihany koa fimanjinatsika aloha teny menitompo atsika am'izany rehetra zany ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitry sy taloha ary io avy ary avy amin'ny fanafito izy eo loha seza fiandrianana ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina salama tao amin'ny maty alehibe ampanjaka ny tany amen. Sabotsy 30 Mey 2020 manjinatsika aloha hevitra hoe miaso ameny ny fanamasina andeha riavana idera sy akalazan'Andriamanitra isika. Ananitra anao ary Andriamanitra mpanjaka sy akalazana anao mandrakizay dory ankalazanao isan'andro aho sy iderana anao mandrakizay dory lehibe Jehovah tokony iderainy indrindra ary sy takatry ny saina ny fahalehibiazany ny taranaka rehetra samy iderana isanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe lazany voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao magaga no saingisaingo mieriny ny asanao matahotra no tenen'ny olona ary ho fahalehibiazanao no lazaiko anona ny fahatserovana lehibe ny fahatsaranao izy sy ioby ny fahamarinanao amen. Ivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tomponay io misaotra anao zay fa miany fiainanay ianao fa velatra mpaminjeny zay ankehitriny afaka iainy teninao sy hamaky izany mankalaza sy miterana sy manome voninahitra naharinao zay satria Andriamanitra tsy toy ianao tompo mahatsiaro teny zay fa mpanota ko mandoariko anatrehanao miaiky ny fahadisoanay mamindra fo aminay ary mamelahany edrikay fanamasino midira manjakary miasaty anatinay amin'ny fianona ny teninao mamonjy anay anaran'i Jesosy Kristy tomponay nanaovanay izany mivavaka izany amen. Ny finainao antsika amin'ity riavana malala dia hitanao amin'ny filazantsara soratan'i Jaona. Jaona 4 ny 9:7-20 ka hatramin'ny 4:20. Ny vaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ora vehivavy taminy tompoko hitako fa hampaminany ianao ny razantsika mivavaka teto amin'ity tendrombory ity fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy raha vehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombory ity na any Jerosalema aza ny vavahanareo amin'iray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny Jiosy ho famonjeny. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'iray ampifanasy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka amin'ny ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy
ary zay mivavaka amin'ny tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala ho aminao ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika. Mofinaina ho antsika anio ka andronetsika teo. Jaona 4:4-20. Tantara milaza ny resaka nataon'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana. Ny tena fivavahana marina, tsy fivavahana voafaritry ny toerana izany revana. Ny tena fivavahana marina, tsy fivavahana voafaritry ny toerana. Rehefa avy nanambara ny momba ity vehivavy Samaritana ity Jesosy dia fantatr'ilay vehivavy hoe mpaminany, ka nanontaniany momba ny ady hevitra ny amin'ny toerana tokony hivavahana. Ny Jiosy mantsy dia nilaza fa ny Jerosalema, ny Samaritana kosa dia nilaza fa tany Gerizim. Ary ny razantsika hoy izy dia nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity. Ahitsiny Jesosy fa tsy ny toerana no mampanandanja ny fivavahana. Ary ho avy ny andro izy izay tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema ny hivavahana. Ody koa ny soratra masina hoe fa na aiza na aiza no himonina ny ndrona telo amin'ny anarako dia mpivoany aho. Na aiza na aiza tokoa hivavahantsika amin'ny Tompo dia miaina antsika izy. Ny tena fivavahana marina, fivavahana amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, izany koa ry havana. Manambara mazava tsara Jesosy fa Andriamanitra dia fanahy. Koa izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny hoe mivavaka amin'ny fanahy dia midika fa tsy fomba fotsiny hivavahana, fa tena fiainam-panahy. Ary avy amin'ny fo lalina tokoa, ka feno fahatsoram-po eo anatrehan'Andriamanitra. Ny hoe mivavaka amin'ny fahamarinana kosa dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra izay fahamarinana, sy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy araka ny fandresен-dahatra manokana amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Olana iray tokoa io rehefa mivavaka ny olona ankehitriny. Andriamanitra no tereny anaiky izay fahotana tiany atao. Fa sanda ny fanekeny hivavaka fa tsy izy no manaiky ny fahamarinan'Andriamanitra rehefa mivavaka aminy. Mampandiny teny izany rehefa saino izany dia fantaritra tena fivavahana marina azonao mivavaka amin'Andriamanitra. Dia n'Andriamanitra ery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izay ny mofinaina nomenao anay ny amin'ny tena fivavahana marina, ka tsy fivavahana voarafitra na voafaritry ny toerana, fa fivavahana amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tao io ny faharoan-tenanay Tompo, anao amin'ny fiainana sy famonjena dia ny finoanao Jesosy Kristy sy ny teninao Andriamanitra, ary indrindra ny fanekenay samy fananao masina. Mivavaka izay ho amin'ny tompon'anjara rehetra sy ny vahoakanao Andriamanitra hiatrika ny fampombavahana rahampitso. Tompo, ombao ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka hositranao ireo marary, amparizo ireo manamanjo, toandry marisokolona ary vonjeo ireo mahatra sahina. Tao io ny asa sy ny fiazakazanay amin'ny tian'ity indray. Tompo, vaingo ny firenenay. Ny vavakay dia teo anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay, rehefa nitsangana tamaty ary nampianatra anay ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, ao masinana anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaky ny min-danitra. Meo ny anio izay arina sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaky ny namelanay izay miroka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisatrona ry havana malala ny tsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Aza manana inona fa aoka ny fivavahana sy fonambamy fisaorana eto manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary fiadan'Andriamanitra sy mihoatry ny fahalalana rehetra hiary ny fonareo sy ny hevitra reo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.